Miarahaba tompoko. Eto amin'ny tezan-kevitra fahatelo no misy antsika izao. Tezan-kevitra momba ny anjara toeran'ny fitaovana fampitam-baovao eo amin'ny fananganana ny tantaran'ny literatiora sy ny fitahirizana ny literatiora malagasy. Itsika milamina Rakotomanga sy Toetra Ratsaonarivony izay mandray fitenenana eto no manolotra ny endrim-pikajiana ny soratra malagasy ao amin'ny tranokala Poeta Webs. Miaina tanteraka ao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny ny literatiora malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana interneto. Ao anatiny ny fikirakirana tranokala sy tambazotra sosialy izay fitaovana fampitam-baovao mahafoka be satria mandrafitra toerana maro eto ambonin'ny tany ao anatin'ny fotoana fohy. Na ny fitaovana mahazatra azy toy ny radio, fahitalavitra, gazety dia efa morona amin'ny fampiasana izany. Araka izany, fomba mahomby ahafahana mitandro ny literatiora ve ny sehatry ny interneto. Mba ahafahana mandalina izany dia iompahantsika ny fameloma maso ny literatiora malagasy sahala ny tranokala Poeta Webs izay manandratra ny tontolon'ny poeta malagasy amin'ny alalan'ny fanampahariahana ny kariky ny omaly, boaty noen'ny tantara ka tsy maintsy avongady any ambadiky ny safotra zahana. Mamelo maso ihany koa izy amin'ny firaketana ireo trano ankehitriny izay fototry ny fandalinana sy olovan'ny taranaka. Mametraka ny mpamaky eo amin'ny ivony andraikiny ny tranokala. Ny hay fandraisana nentin'i Michel Picard izay mampifandray ny tomban'ny mpamaky sy ny akaton'ny ny asa soratra no haitsikera nampiarina tamin'ny fandalinana. Hevin-dehibe roa no miasikasina amin'izany dia voalohany mikaroka, faharoa mikajy. Miompana bebe kokoa amin'ny famokarana soram-piainana mikaroka resahana eto izany. Ny soram-piainana vokarin'ny Poeta Webs dia fandalinana tantaram-piainana poeta malagasy efa nodimandry miampy ny mampiavaka azy eo amin'ny asa soratra. Voambolana nivoaka avy tao amin'ny Poeta Webs ny soram-piainana mifandraika amin'ny singa matotra sy lalaina toy ny sorakaliana ary heverina hitoetra sy haharitra toy ny soram-piangonana. Miainga avy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra ny asa. Angona hita amin'ny gazety tranainy sy ankehitriny, boky tononkalo, firaketana sy ny diksiônera, voka-pikarohana sy ny sisa. Ny ahitana azy ireo dia any amin'ny ansirim-pirenena, oniversite, tranom-boky sy fivarotam-boky, interneto ary indrindra ny fihaonana. Fihaonana amin'ny ireo olona tena mahafantatra ilay poeta ny tanjony. Mety miampitampita amin'ny olona vitsivitsy vao tojo any amin'ilay tena havany na daranany na mpiara-monina taloha sy ny sisa. Manaraka izany ny fizarany fotony ny trano fonenana sy toerana misy ifandraisany amin'ny poeta toy ny fasana, sekoly nianarana, fiangonana sy ny sisa. Ary amin'izany fotoana izany dia mbola ahitana olona azo hitafantafana ihany koa. Mamerina ny tsiarony sy mitondra fanazavana momba ny fiainan'ny poeta eo akaikiny ary manolotra tahirin-kevitra sary, poti-gazety, tononkalo, soratanana. Nde raisina ohatra ny soram-piainan'i Estera Nirina, poeta teraka sy nobeazina tao ambony fangitra, tanàna eo anelanelany Ambanintsena sy Carillon. Nanomponenana tamin'ny Orléans Frantsa koa izy teo amin'ny fahavalon'ny folo taonany. Tanàna nivelaran'ny asa sorany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ahatarafana fa Estera Nirina dia poeta niobaka tamin'ny tany. Tsy magaga raha voamaika ny roborobo ny asa sorany no tafody teto an-tanindrazana izy tao aorian'ny fisotroany ronony. Nizahy fotony tao ambonin'ny fangitra ny Poeta Webs ka nahita ny tranony, ny fasana, ny tranom-boky naoriny sy vavolombelona vitsivitsy ary nahafahana nandrafitra saritany maneho ny tontolon'ny tao. Ny momba ny tao Orléans indray
Nifampiresaka tamin'ny zanany antsoina hoe Josiane Bemananjara, ny poète Webs. Ny poeta namany antsoina hoe Jean-Luc Rahamanana no nanoro ny fomba ahitana azy. Naladiady an'i Bertrand Ramamonjy koa ny poète Webs, ray aman-dreny izay niaraka nanangana tamin'ny Ester Nirina ny fiangonana protestanta malagasy tao Orléans. Rehefa vita ary ny angona notovana ny voka-pionaona dia mandalina ny poète Webs ary manolotra izany ho an'ny fiarahamonina ao anatin'ny tranokala. Fandalinana soratra araka ny kalitao mifanaraka amin'ny fahaiza-mandray ny besinimaro, ravahin'ny sary sy kisarisary no aparika. Aseho amin'ny tambazotra koa ny vokatra ary antony famoahana boky sy fanaovana velakevitra aty aoriana. Ny FDB faharoa entina anehoana ny endrim-pikajiana ilay soratra malagasy ao amin'ny poète Webs dia ny kajy. Kajy dia miopana bebe kokoa amin'ny fandalinana tononkalo sy lohahevitra, ny tatitra antsatonokalo, ny tapatapakavitra, ny famoahana boky ary ny fiseharana. Tranokala mampita fahalalana sy mampita ny asy ny mpanoratra ny poète Webs, toy ny fanaony amin'ny alalan'ny fanadihadiana tononkalo. Anisany ohatra ny Azamaditra Manaraka any Jean-Luc Rajolitsolo, ny poète any RSA Nary. Ao anatin'izany fandalina lohahevitra izany ihany koa ny fomba fandikana ny tononkalo any FX Ma, ny fanagasiana any André Rakotondranaivo. Eo amin'ny fampiroboroboana sy fanomezan-danja kosa no anasongadinana ny poeta mbola velona sy azo hitafantafana amin'ny alalan'ny tapatapakavitra, iresahana momba ny boky mivoaka sy ny hetsika asa-tononkalo mety ifandray amin'izany. Ny tapatapakavitra amin'ireo manan-kolazaina momba ny tontolon'ny poeta koa ny poète Webs, toy ny mpikaroka, mpampianatra, ahafahana mitsikera sy mitondra hevi-baovao. Efa ny vahiny teto amin'ny poète Webs ry Babity Laurent, Ezra Samuel, Rakemba Rakotomanga. Mety hiteraka alahelo ho an'ny poète Webs ny tsy fahafahany mitapatapakahitra tamin'ny poeta fony fahavelona. Voasoroko izany tamin'ny Babity Laurent, izay nitafantafana herintaona talohan'ny nahafatesany sy eo amin'ny herinandro mialoha ny lozam-piarakodia nahafaty azy. Tranokala ny poète Webs manana ny efitranony, kanefa nivoaka izany tranony izany amin'ny fotoana ilana azy, toy ny fanatotosana velakevitra tao amin'ny akademia nitondrana ny boky soram-piainana andihany voalohany. Ao ihany koa ny poète Webs misehatra, izay fanao isaky ny alarobia fahatelon'ny volana tao amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy tamin'ny taona lasa. Ny poète Webs misehatra dia fanehoana mpahibe maso ny soram-piainana sy ny tapatapakahitra ka anasana ny taranaky ny poeta efa nodomandry, zanaky Rato ohatra, na ny zanaky Ratsenga Georges, sy ny poeta hitafantafana an-tsehatra toa ny poeta Ramalolahy Mirahalahy. Ao koa ny fandraisana anjara ny tsenabe amin'ny boky tao amin'ny tokotanin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy tamin'ny herintaona. Ao anatin'izay fameloma maso izay ihany koa sy ny fivoahana ny tranony, ny famoahana boky, efa eo amin'ny andihan'ny fahatelo izao ny boky soram-piainana izay ahitana poeta 10 avy ary samy nandiha ny vanim-potoana samihafa. Anisan'ny endrika fameloma maso taratra ao anatin'ireo boky ireo ny dian'ny poeta. Hitantsika eto ankavia ny taona nahaveloman'ireo poeta anankifolo ireo. Ao ihany koa ny vanim-potoana
ara-literatiora sy ny nodiaviny firenena izay mifanaraka amin'ny fotoana havelomany ireo poeta ireo zany. Eto afovoan'ny fafana no ahitana ny fomba fanasokajiana ny poeta araka izay tena mampiavaka azy. Hitantsika ihany koa ny laharana ISBN izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ankehitriny. Raha fehezina ny endrim-pikajiana ny haisotra malagasy ao amin'ny trano kalapoeta EPS dia taratra amin'ireo takelaka vokatry ny kakoka sy ny kajy. Miainga amin'ny angona sy ny fihaonana ary ny filàn'ny fotony ny fandalinana soram-piainana, fampitana, fampiroboroboana, fanomezan-danja ary fahameloma-maso kosa ny kajy mba ho voarakitra an-tantara fa tsisy handalo fotsiny toy ny ririnindasa tsy tsaroana. Hita maso sy azo tsapain-tanana ny endrim-pikajiana amin'ny alalan'ny famoahana boky sy fiseharana. Mifandray sy mifameno arak'izany ny virtualy sy ny fanehoana am-pahibe maso ary ny endrika azo tsapain-tanana. Mankasitraka tompoko.